Christmas, 2014 ary mirary vaovao sambo rehefa antsika rehetrarehetra. Manaraka an'izany ny fampiantotsika androany mikasika ny fitaterana moa zany mazava ho azy fa mba misy zavatra kely tianay atao ministera zany na zahay eo amin'ny tompon-draharaha misahana ny fitaterana tanety. Mikasika ny zavatra tato ato azy mitranga atao anatin'ny herinandro ny rahantsika malalaka atao anatin'ny herinandro misy pôzim-pifamoivoizana enina mitranga teo amin'ny national, teo amin'ny régional, teo amin'ny suburbaine ary namoizana ain'olona ambolona. Zany zavatra zany dia mitaky fandraisana andraikitra avy hatrany. Natao hoe ny zava-dehibe tenen'androany zany dia karazana rappel d'ordre na fanitsina fampatsehivana fanentanana ireo fepetra izay mikasika ny lalàna amin'ny fifamoivoizana an-tanety amin'ny ankapobeny mba azahoantsika misoroka ny renirosy ireny. Matetika dia eo amin'ny fotoam-pialan-tsasatra na ny Christmas na ny Pasika na ny vakansa lehibe dia mitombo ny tahan'ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Ny any atsimo mitombo 37% ny miakandrefana indrindrindra ny makany Mahajanga. Raha ohatra ka ataontsika totanisa tsotsotso tamin'ny Desambra 2013 dia misy 8,400 ny taon'ny fahasankarana. Ny Janoary 2014 8,700 io zany dia 37% eo. Dia ny makany Mahajanga 5,900 tamin'ny Janoary 7,700 tamin'ny Desambra. Amin'ny Desambra zany izy tena mihoatra tena mitombo be mihitsy le fifamoivoizana. Amin'ny fotoana mahabetsaka ny fifamoivoizana io dia hita fa mitombo ihany koa ny lozam fifamoivoizana tena mitombo ary misy izay tonga eto am-pelantananay zany ny atotanisa dia matetika eo amin'ireo fotoana hitombony ny fifamoivoizana ireo zany ny tena mahabetsaka ny lozam-pifamoivoizana. Efa nisy fepetra ny raisin'ny ATT izay eo ambany fiahin'ny ministera fitaterana anankely izy ireo. Voalohany fanentanana ny mpampiasa ny lalana rehetra amin'le efa taloha be tina taditsika ny opération tsia. Efa nirahantsika nalàna izy tia napetraka tamin'ny toerana rehetrarehetra izay ilana azy. Faharoa ny fitsirihana ny fiara mialohan'ny fiaingana na le ataon'ny terme technique hoe système de contrôle au départ izay napetraka ao amin'ny tombom-piantsonany ambodivorona sy fahasankarana. Fahatelo fanamafisana ny fanaraha-maso ny fanomezana taratasy fahazon-dalana manokana ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka izay hitondra olona ivelan'ny lalana mahazatra azy na ny atao hoe autorisation spéciale. Fahaefatra fisintonana avy hatrany ny taratasy fahazon-dalana hitondra fiara fiara ho an'ny mpanidy sy taratasy fahazon-dalana hitrandraka zotra ho an'ny fiara na licence d'exploitation ho an'izay zotra nanao lozam-pifamoivoizana. Fahadimy fampiatona ny fanomezana taratasy fahazon-dalana samihafa ho an'ireo fiara ao anatin'ny coopérative izay nanao lozam-pifamoivoizana. Fahaenina sady farany fitoriana ireo mpamidy sy tompona fiara izay nanao lozam-pifamoivoizana na aratrana na namoizanain'olona ka voampolovo zany ao anatin'ny PV. Na dia teo ary nefa ireo zavatra ireo 9 Desambra ka hatramin'ny 4 Desambra dia fa enina ny trangana lozam-pifamoivoizana tranga
nanerana Madagasikara zany tamin'ny voaraity eto am-pelantananay ka namoizana in'olo national ny anankefatra tamin'ireo dia régional ny anankiray dia suprême ny anankiray. Nandritra ny krismasy teo ny ray ampahefatry ny olona niditra atao amin'ny urgence atao amin'ny asura dia vokatry ny lozam-pifamoivoizana avokoa. Jerena tsara zany totamisa rehetrarehetra zany fa manamarika fa betsaka zany mitrangana lozam-pifamoivoizana tao anatin'iny faraparany volana desambra ty. Ka noho izany dia miantso ireo mpampiasa lalana rehetra mba samy hanaja ny lalàna mifehy ny famoivoizana sy ireo fepetra rehetra mahakasika ny fitanterana ny lalambe na ny an-tanàn-dehibe zany indrindrindrindra rehefa ny amin'ny lalam-pirenena. Zay zany fanentanana ataonay voalohany indrindra mampatsiahy manokana ireo sokajin'olona manaraka ireto ny mpandeha tongotra mba samy tanana rehefa mandeha eny amin'ny arabe, ny tompona fiara na moto mba hanao fikojakojana rehetra ilaina sy hanao izay ara-dalàna tsara ny taratasin'ny fiarany na ny motoany. Ny mpamily rehetra mba samy tanana sy hanaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, tsindrina manokana amin'izany ny fanajana ny afanganam-pandeha sy ny avy entana. Ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka mba samy aka ireo fiara izay efa zadalana ary hanaja ny isan'ny olona sy ny lanjany entana izay zakan'ny fiara. Ny coopérative na ny orinasa mpitatitr'olona sy entana mba samy aka fepetra manokana manandrify azy ahafahana mitatotra ny olona sy ny entana arak'izay tokony izy ary anao ho ambony zavatra rehetrarehetra ny ain'ny olona izay taterina. Amafisina ireo fampiarana ireo fepetra enin'ireo izay fandraisany fanjakana tery aloha ary mahakasika ny coopérative sy ny orinasa mpitatitr'olona sy fitateram-bahoaka ary ny mpamily mba ho fitsinjovana ny ain'ny mpandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Misy fandaminana vaovao ho an'ny fiara, ny tompony fiara, ny mpamily, ny coopérative, orinasa mpanao asa fitaterana ary ny mpandeha mba ahafahana misoroka ny lozam-pifamoivoizana. Izay mifanaraka amin'ny politika am-panjakana mikely ny ametraka tambajotra fitaterana azo antoka mahomby manaja ny olona sy ny tontolo iainana ao anatin'ny fampandrosoana maharitra. Zay zany amin'ny ankapobeny ny votoatiny ty karazana komunike ty. Eo ny faratsy ny fiara, eo ny mpandeha tongotra, eo ny tsy fanarahana fenitra isan-karazana. Dia mbola veriko ihany zay ny antony nanaovana ty famorina ny mpanao gazety androany ty zany mba ilazana sy hanetanana ny olona mba hanaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana mba hisorohana indreny vosa maro isan-karazana izay ataontsika hoe amoizana ain'olona misy olona maratra sy ny karazana. Fepetra manokana andraisina izy avy tamin'ny farany teo dia mety eo amin'ny lafiny ataoko hoe fampiofanana andreo tompona fiara na mpamily amin'le resaka CAP zany certificat d'aptitude professionnelle mba hamaty-anina azy eo amin'ny sehatr'asa anankiray io. Izay ngambany izy raha bangoko amin'ny ankapobeny fa raha misy moa fanontaniana mbola ery ihany koa ny directeur ny transport routier ka ministère amin'ny fanazavana fanampiny mikasika an'izay. Atao direction eo inaikitra ny transport de voyageurs, transport de marchandises zany ny sécurité routière. Da io tena zavatra ngeda be ilay sécurité routière mifilaminana amin'ny lalana. Maro ny fehibeny fanapetraka. Voalohany indrindra aloha za miangavana anao mahakasary an'ity
alaina kely saty dia avoaka amin'ny gazety na avoaka amin'ny télé mba ho hitan'ny olona fa niasany atao ministera to. Izay indrindra ny antony nampataonanay nanao an'izao miaraka amin'ny directeur général ny ATT. Alerté ny ministère sy ny ATT fa be loatra le accident tanatin'une semaine. Herinandro 12 maty, 25 maratsy. Von'olona mihitsy zany. Ka noho izany arévisena zany stratégia rehefa hita ka misy tsy mety le zavatra. Ka ilaina ao amafisina zavatra tokony amafisina, ilaina fametana fepetra vaovao dia apetraka. Axe confondeur, axe 25, RN io, route nationale 25, route nationale 7, 4 et 2, misy accident daholo. Noho izany mampatsiahy zahay, fa zay fa namelaka ty. Ty zany natao ampiaro ny coopérative rehetra, zay ny antsonay ny président ny fitantanana garantiera, reo izy misy anakosa telo izy reo fatany ty zavatra ty. Voalohany napetraka ato ny fitaterana tsy vola fa aina. Soroana ao anatin'izay le fanenjena fotoana, tona miverina, fanenjena olona be dia be sitany ay. Nefa sitany ay mandeha ny anaty fatsana rehefa rano tsekenay zany. Sitany ay maka anaty fatsana tompo tsekenay. Ny fitaterana navela voalohany iny amin'ity règle numéro 1, tsy vola fa aina. N'olona no tanterinao fa tsy ny volanao no mamaky anao. Ary ny coopérative nomeny fanjakana taratasy autorisation d'exploiter dikan'iny fanjakana moa coopérative. Noho izany tokony ilay rôle ny fanjakana aloha no apetraka fa tsy le rôle napitatitra mitady vola. Noho izany amin'ny lalàna sécurité routière io napetraka atao ministère fa indiscutable. Zay ny antony mahafantana azy any amin'ny ATT raha vao misy responsabilité hafahafa ao anatiny. Miantona licence. Miantona peu importe rehefa manao accident aloha, miantona licence voalohany zay. Faharoa mbola hita fa fanahinina raha misy accident be dia be atao coopérative anao miantona koa ny activité anao. Eritreretanao aloha hoe ahoana no anamboaranao azy. Fahatelo anjata mampalahelo dia izao. Maninona ianao anaty fotoana vakansa foana mitsanga be le accident. Satria tsy voaja misy ty fepetrana petraky. Misy fepetrana ome folo ato. Ty nyteneniko taminareo mba aloha sary ty dia mahavoeny amin'ny gazety tsy any amin'ny télé any. Tsy entana avo, tsy fantanim-potoana, tsy fahatarany fiaingana, tsy kolikoly, tsy mitondra vola be, tsy dona miverina, tsy fiara-marary, tsy miaraka ny olona sy ny entana, be dia mitona ny dikan'izay. Ome folo isany. Io zao ny fe azy. Fa tsy aplikena izy. Zay ho ny antony maneto an'ireto président ny fitantanana garantiera. Noho izany ny fanjakana tompo dia ny rôle régalienne lalàna. Ka zay mametraka ny fanarahan-dalàna. Ary zay mandeha ho azy teo amin'ireo force de l'ordre, gendarme na police, za manao antsoavy. Ho an'ny gendarme sy ny police zay manao fandaminana eny amin'ny lalana. Fa tompona raikitra feno izy. Raha nandalo teo amin'ny maso ny zavatra tokony voasoroka nefa tsy nisy soroa. Averiko zay. Tompona raikitra feno izy raha nandalo teo amin'ny maso ny zavatra tokony fampiarana lalàna nefa tsy natao. Noho izany sahy gendarme sy ny polisy manao fandaminana eny amin'ny lalana mba sahy milaza ny zavatra marina mampiatra ny lalàna. Zay neka tany ministère zay. Tokony ampiarina ny lalàna io fa ampiarina fa tsy ampiarina tapany. Le ampiarina tapany tokotanenina angalana vola le olona dia alefa. Zay le dia mimezolo zay. Alaina ny volany voasazy any izy fa le mitsaka eny amin'ny fisoroana tsy misy. Raha nanaleo volany karazany izy tsy anay olana. Fa le fanapahana mihitsy an'le loza no tadiavinay. Il faut couper coup. Zay ny dikan'izao conférence de presse zao mandeha le loza, mandeha le loza, mandeha le loza, tapahana. Ary tsy maintsy tapahana. Noho izany mpiarina fepetra. Zay fotsiny izy. Dia za koa misy fotoana sain'ny mpandeha. Ny mpandeha reto tompoko tompona andraikitra ianao.
raha hitanao fa mandeha mafilona le chauffeur teneno izy ary tokony mirahinda ny mpandeha ao anatin'ny tômôbily fa mazana koa zavatra misy matetika dia izao olona ray no miteny a indray pepony le olona ray miteny chauffeur tonga dia pepony ndehatsy hoe ianao tsy mainka fa mijanona ianao vao mandeha zato metatra midoboka lena mitatatra ka noho izany a manentana ny mpandeha rehefa misy tsy mety ataon'ny chauffeur mitenena ny mpandeha fa miara-maty ao ngenao tsy ny chauffeur reny ny maty ianao koa maty miaraka ka noho izany ny an'ny ministera zany dia zay manentany izahay mampatsiahy zahay fa lalàna efa misy io lalàna efa misy io fa mitako fanaisana andraikitra misy sahina reo miteny ny zavatra tsy mety rehefa raha ohatra misy olana amin'ilay chauffeur sy ny namany eny amin'ny garotiera fa misy telefona napelakay eny reo namarina zany misy ny garotiera misy telefona gendarme na telefona polisy na telefona tompona andraikitra atao ministera afahana mampilaza na telefona ny ATT koa mifanapetaka eny amin'ireny garotiera reny afahana miresaka afahana mampalezy zavatra tsy mety tampoato io zao ny zavatra misy a dia lay fanaisana andraikitra mitaky fanamafisany ary famafisana koa satria raha ohatra ka tsy afaka manana ny valy teny avaly ianao a dia midoboka ho azy koa zao dia rafa ka io zany zaina za tsy hiteny betsaka be loatra le accident tompo zany a ty zany dia fa tenenina zareo eo ho apetaka isaky ny tômôbily ty ireo mamilona na tômôbily ampandeha dia mahita ny ty a mba tonga saina satria misy sarina accident be lehibe eto ambany zay fa dia misotra